Ny omaly moa dia zaza 14 taona nately ny ranomasina tany Toamasina. Roa lahy izy ireo niaraka nilomano teny amin'ny ranomasina manoloana ny marina bitsy Toamasina. Nentiny onja lavitra ny iray ka lasa ity namany nanavitra azy. Torana nefa ity nanavitra noho ny ranomasina nahery ka natosiky ny onja namonjy ny tanety raha tsy hita kosa ny iray. Araka ny loha ranom-baovao izay nozarainy Lamasy Victorien mikasika any ity zavatra ity moa dia raha ny filazany ireo mponina dia masika ny rano eo amin'ny faritra eo ary efa misy raha teo ny plaque mandrara izany eo. Efa teny antoerana moa ny zanadrano hanao ny fombafomba tamin'ny fotoana nisy ho any ity tranga loza mpampalahelo ity. Hozaraintsika eto ihany moa ny tohony izay zavan'ny tranga tany Toamasina izay. Tompoko vavy sy tompoko lahy, betsaka ny zavatra izay horesantsika ato anatin'ity video ity. Fa mialohany idirantsika amin'izany dia abonné ny chaîne-natsika ary asio j'aime ny video. Indrindra apetraho ihany koa ny commentaire. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany. Mialohany herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne-natsika. Ny zava-misy any ivelany sy ny zavatra malaza any ivelany no hanombohantsika indray ity video ity satria anisan'ny tsara ho fantatra ity zava-mitranga any ivelany ity. Mihetsika mafy ny tanora ao Nepal. Ny fanakatonana ireo tambanjotra sosialy any antoerana nanomboka ny 4 septambra lasa teo no niantombohan'ny fihetsiketsehana izay misy any antoerana. Rehefa nikasa hiditra tao amin'ny anterimeram-pirenena nefa ny mpanao fihetsiketsehana dia nitifitra ny polisy. Vokatra izany dia 7 no maty, mahery no naratra. Vetivety ihany dia nametra-pialana ny prime ministre sy ny mpikambana sasany ao amin'ny gouvernemanta ary niverina ny sokafina ireo tambanjotra izay nakatona. Na dia nisy aza ireo fihetsika izay nataon'ny mpitandro ny filaminana ireo dia tsy nijanona teo anefa nahatezerana izy reto fa mbola nodorana indray ny anterimeram-pirenena. Tezitra noho ny famonoana olona niseho ny kolokolo misy any antoerana ary ny fiviliana mankany amin'ny autoritarisme. Araka ireto hitantsika amin'ny sary ireto moa ny zavatra misy any antoerana. Mihetsika mafy ny tanora ao Nepal satria miady amin'ny fahamarinana, miady amin'ny rariny sy ny hitsiny. Voaresaka antsika moa ny mikasika ny zavatra mahoraka any ivelany iny fandeha ary isika hiverina kely indray ao a Madagasikara nosy malala tanindrazana. Trano 570 kilany afo may avokoa ny entana rehetra raha araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny pejy anankiray izay mitondra anarana hoe Dinosky Spasy. Araka ny loharanom-baovao moa dia trano 570 tafo no nirehitra ny Andro Omaly tao Ankadimena Tsiromandidy. Tsy nisy noraisina fa lasa lavenona avokoa ny vola, vary, biby fiompy sy ny entana hafa tamin'ireo trano ireo. Mazava ho azy moa tamin'ity tranga nahay trano izay nisetany antoerana ity dia tsy maintsy nisy ny fahavoazana ary tombanana amin'ny lavitrisa ny fananana may nandritran izany. Doro-tanety no nitarika ny firehetana raha ny vaovao izay voalaza ny loharanom-baovao mikasika an'ity zavatra izay niseho teny Ankadimena tany Tsiromandidy ity. Hiresadresaka indray ny mikasika ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina moa isika. Ny mampiavaka an'ity filoham-pirenena ity dia no izy mitsinjo ny tanora ary mitsinjo ny ankizy ihany koa. Rariny sy hetsiny izany satria ny ankizy sy ny tanora no ho avy ny firenena ary ireo dia antoka ny fampandrosoana ny tanindrazana. Tsy latsa-danja amin'ny filohan'ny Republika ny ankizy sy ny tanora. Isanandro dia mametraka ho laharam-pahamehana ny ankizy sy ny tanora ity filohan'ny Republika ity. Ny omaly moa dia nilaza ny filohan'ny Republika Andry Rajoelina ny hoe ankaravona no ny arahanay mivady ny zara fitaovam-pianarana ho an'ireo ankizy mpianatra izay eto amin'ny EPP Ambatobe. Fitaovam-pianarana feno no nomena azy ireo mba ho marika ny fitiavana ary ho famporisihana ihany koa izy ireo hilofo sy hianatra tsara ihany koa. Mirary soa ho an'ireo zanaky malagasy rehetra amin'izao fiandohany taom-pianarana izao hoy ny filohan'ny Republika raha nizara ny fitaovam-pianarana ho an'ireo ankizy teny amin'ny EPP Ambatobe ny Andro Omaly. Ny fahendrena farany izay kely indrindra moa dia mahay mankasitraka ny mpianatra raha teo dia nampianarana hisotra. Nisotra ny filoham-pirenena mivady moa izy ireo ary nisy solon-tendan'ny mpianatra anankiray izay nankasitraka tamin'ny tononkalo tamin'ny Andriamatoa filoham-pirenena mivady. Aingane ho tsara foana ny fiarahana ary ny lanitra ne no hanome tsodrano anao mba ho ela fanapahana ry Andriamatoa filoha toy izy foana ny fanasoavana
fitiavana ny ankizy sy tanora indrindra ny fitiavana ny malagasy izay piraitandrazana aminao. Rehefa avy niresadresaka ny mikasika ny filoham-pirenena mivady iny moa isika dia andeha ary isika hifatika kely any avarabaratry ny Madagasikara. Kalan'oro sandoka na iditra amponja vonjomaika izay olona nanao izany tranga izany raha araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny Bebel Betombo. Avy any Antalahy Arnold izay mitonona ho Kalan'oro ary tonga hatrany Nosy be izy no misy loko olona. Miantso an-telefona ity farany ary manao feo hafahafa ihany koa. Milaza izy mandritra ny antso fa Kalan'oro mahay mampitombo vola ary misy ireo roboka kamanao tokoa amin'ny zavatra izay resahany. Tratehaka sitratra ny zandary ny sabotsy lasa teo i Arnold ary nahiditra amponja vonjomaika. Tafaverina amin'ny tompony kosa ny vola 4 tapitrisa ariary sy ireo kavina volamena izay efa azony nandritra ny fisolokina olona izay nataony. Ny zavatra rehetra izay atao moa dia misy farany avokoa izao tratra i Arnold ary nahiditra amponja vonjomaika izay nanao Kalan'oro sandoka. Resadresaka indray ny mikasika ny zavakanto moa isika ary mbola resaka mikasika any Dilaine sy Denise foana no asiantsika resaka izay hanao fifaninanan-kira any ivelany. Mila tosika avy aminareo izahay ho Dilaine sy Denise. Raha nitafa tamin'ny mpanao gazety moa ireto roa mianadahy ireto dia nilaza ny hoe na dia vonina aza izahay dia mila atsika piraitandrazana hanohana amin'ny intervision 5 izay hatao any Rosia ho Dilaine ilay solontenany malagasy. Zava-dehibe ny handraisan'ny Madagasikara anjara amin'izany hoy kosa i Denise satria ireo efa matihanina no mifaninana mandritrany izany. Mangataka ny fanohanana izy ireo na ny fiatrehana mivantana any amin'ny live arena ao moko izany na amin'ny alalan'ny voty. Tsara ho marina fa ny 20 septambra izao no hanaovana ity fifaninanana ity raha ny fantatra. Izahay ato anatin'ny ity chaîne ity moa dia tsy misy teny betsaka izay olazaina aminareo roa mianadahy fa koa dia misondrota amin'ny avondritra ary mazahoa fandresena. Somary efa betsabetsaka moa ny zavatra izay efa noresantsika tato anatin'ny ity video ity. Raha fitipitinina ireo rehetra izay efa voalaza dia nilaza ny mikasika ny olona izay tonga na ranomasina tany Toamasina ary efa nakana zanadrano hanao fombafomba ny amin'ny izany. Tato ihany koa isika nilaza ny filohan'ny Republika Andry Rajoelina izay miahy ny tanora sy ny ankizy ary ireo ankizy izay nozarany fitaovam-pianarana dia nisaotra sy nakasitraka azy ary nankatelina ihany koa. Teny amin'ny EPP Ambatobe moa no nanaovany izany ny omaly nizarany ny fitaovam-pianarana ho an'ny ireo ankizy. Tato ihany koa isika nilaza ny mikasika ny fifaninanankira izay ataon'ny Denise sy Dilaine izay ho tanterahana any ivelany ary mila fanohanana amintsika malagasy rehetra. Teo anilan'izany dia nilazalaza ihany koa isika ny mikasika olona izay nisandoka ho manana Kalan'oro ary misy loko olona ary efa nampitirina amponja vonjomaika. Tato ihany koa isika nilazalaza ny mikasika ny fihetsiketsehana izay nisy any Nepal ka hoy hoe betsaka ny zavatra izay efa voalaza ka tsy valamparana intsony. Ajanona antsika hatreko ny video antsika ary toboky vavy sy toboky lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy zay fa tsy halavenany resaka hametra veloma izahay. Veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary toboky lahy veloma toboky vavy.